ray antso avy any amin'ny faritra Farafangana mahakasika ny zandary anankiray izany nadana sy ohatra hoe fianakaviananay. Fa ny antso voaray avy any dia jobo tao anaty rano izy mandeha milomano nananjoa, izay no fanazavana. Fa ny zavatra nitranga sy ny fianakaviana tao anatin'ny fotoanan'ny fampiresahana sy ny fifandraisana avy any tao anatin'ny ora roa telo teo dia mifamofoa kely ihany satria misy karazan'olona samihafa, eo ny karakara anazy manokana, dia eo ny namana promotion miaraka aminy, dia eo koa ny lehibe izay lehibe miankadire zareo no mifampiresaka taminay tamin'ny ora sy fotoana io. Ny fahafatesana moa amin'ny maha-olombelona dia hoe anjara aman'andrifa avy amin'Andriamanitra, fa nefa kosa raha ny zavatra tsapan'ny fianakaviana dia misy zavatra manjavozavo ihany tao anatin'ny fandrenesana. Ka ny fanerenay fianakaviana dia andray ny razana mbola sy tonga eto an-toerana amin'izao fotoana ifampiresahana izao, fa mety afaka ora ray eo na ora roa eo dia ho tonga eto an-tokantrano ny havana. Dia ny zavatra tena hetaheta ny fianakaviana raha vita soa tsara ny fikarakarana azy sy ny fandevenana dia mba hanokatra ny fanadihadiana lalina, ahafantaran'ny fianakaviana ny zava-marina, ahafahana tena mba mionona mihitsy fa raha izao toe-jara tsapanay izao dia misy zavatra manjavozavo ihany ao anatin'ilay fahafatesana izay tsy hita mazava tsara ny tena fipetrany satria ny zavatra anankiroa miseho. Ny lomano izy dia lasa lalindalina dia tsy voavonjy, fa ny olona niaraka taminy kelikely fa vaventy be izy dia raha tonga teo amoron-drano dia novelomin'ny zareo amin'ny alalan'ny bosabosa fa tsy ampy izay famelomana izay dia nentina hôpitaly izy dia tany no tsy tratra intsony ny ainy. Izany zavatra rehetra izany zany no somary mampalasa ny sain'ny fianakaviana. Nisy olona nandalo koa tao anatin'ny fotoana, lehilahy anankiroa raha araka ny fanazavana dia natsoina mba hamonjy azy dia nandalo fa tsy niezaky ny namonjy azy, dia izany rehetrarehetra izany no mifamofoa anatin'ny sain'ny fianakaviana. Ny zavatra nitranga sy nisy koa teo anivon'ny zandary dia alakamisy izy ireo nanao fety lehibe dia nahazo bravo izy tao anatin'ny service izay napetrany, dia somary mitika kely ny sain'ny fianakaviana izay akon-javatra niseho izay tao aorianan'izao accident sy loza nahazo azy izao. Dia izany rehetra izany no anirianay sy angatanay fianakaviana vao vita ny fikarakarana azy dia mila fanokafana fanadihadiana mazava izay inona marina nahafaty ny havanay fa tiana ho fantatra ny zavatra rehetra indrindra fa ny mpiray tampo sy ny reniny niteraka azy. Manantena moa ny reniny, izy no natenay ny fianakaviana ho andraikinana nefa zao zavatra izao no nitranga dia ao anatin'ny alahelo mihitsy ny fianakaviana fa ny marina no tadiavinay. Izay tompoko no mba hapetraka fianakaviana ho entina amin'ny ambaratonga rehetra izay tokony andraikitra mahefa tokony hisahana an'izao zavatra nitranga izao. Izay no teny fohy aminay fianakaviana fa dia manantena izahay ahita ny marina sy ny rariny amin'ny fahafatesan'ny havanay.